أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتنما نتني أرابا وانسكريت panarakat stapaka ni fahita lavitry ny TVM amin'izao maraina izao. Manaraka an'izany dia tsy mitsahatra antsika mandefa fiderana sy fiakasitrana ho an'ilay tompo nahary an'izao tontolo zao tany fanomezantsika tombonandro hery sy tanjaka ka nahafahantsika niaina amin'ity maraina ny alatsinainy ity. Manaraka an'izany dia mandefa ihany koa antsika tsodrano sy fandriam-pahalemana ho amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo mpanaradia azy, ireo fianakaviany ary ireo rehetra zay nanaraka ny sorodalany mandra-pahatongavana zany andro farany zany. Raha lasa rabavy atao anatin'ny finoana Islam, ity no alatsinainy farany atao anatin'ny volana Ramadan, ary mety ity ihany koa no farany ifehezan'ny ireo mpino Islam, ary mety raha-pitso talata na Eid al-Fitr na ihany koa mety alarobia ho avy zao na Eid al-Fitr, arakaraka ny fivoahan'ny volana. Ary atsika rehetra amin'ity andro anty ny alatsinainy alina dia samy ijery an'izany volana izany, ka raha hita ny volana dia hanao fety isika, hanao Eid isika raha mpitso talata. Raha tsy hita kosa ny volana amin'ity andro anty dia amin'ny alarobia ho avy zao no Eid al-Fitr ifalian'ireo mpino Islamo manerana an'izao tontolo izao. Manaraka an'izany dia amin'izay Eid al-Fitr zay na zany fety ny fisakafoanana izany dia misy ireo fomba amampanao zay nampianariny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam atsika mpino Islamo zay tokony ho ataontsika mandritra n'izany Eid izany. Andao tsy ahivintsika amin'ity andro anty ireo karazana fomba amampanao zay tokony ho ataontsika, zay tokony arahintsika mandra-pahatongavana zany Eid izany, mba ho fantantsika dia ho ampiarintsika inshallah amin'izany andro ny Eid izany. Ny voalohany dia voalazandreo manam-pahaizana ihya'i laylatul Eid, zany hoe ny famelomelomanao ny aliny Eid. Rehefa mivoaka ny volana, rehefa fantatra fa raha-pitso ny Eid dia tsara ho ampafantarinao ny manodidina anao, tsara ho ampafantarinao ny olona eo akaikinao, ny mpifanolobodorindrina aminao, ny mpiray tanàna aminao fa Eid raha-pitso, Eid lehibe, fety ho an'ny mpino Islam, fety ho an'ireo zay olona nantanteraka an'izany fifehezana zany ka ankalazao ampafantaro ny olona, velomo ny karazana hoe bafla maro samihafa, alefaso ny kasida, alefaso ny Qur'any, ampafantaro olona fa raha-pitso dia Eid. Vidio ireo mibaloma maro samihafa reny goditranonao ary ampafantaro ny zanakao fa raha-pitso dia Eid. Fety ny mpino Islam satria ny mpino Islam dia manana fety anankiroa, Eid al-Fitr sy Eid al-Adha, ka ampafantaro azy ireo re fa mba manana fety izy ireo, ampafantaro azy ireo fa tokony hiaina ao anatin'izany Eid zany, fety izany izy ireo. Vidio kilalao izy ireo raha manana moyen amin'izany anao, ny vadinao vidio lamba, ny zanakao vidio lamba, raha ohatra ka manana an'izany possibilité zany anao. Fa raha ohatra kosa tsy manana possibilité dia aza misahirana loatra fa ilay lamba izay hitanao fa mendrika ao aminao no entinao amin'izay fotoana zay. Fa kosa ampafantaro ny manodidina anao, ampafantaro ny ankohonanao, ampafantaro ny fianakavianao, ny mpifanolobodorindrina aminao, ny olona izay akaiky anao fa Eid ny andro. Ary misy kosa ilay fomba amampanao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia manao rakantainy amin'ny aliny Eid mba ho fanomezam-boninahitra ny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria misy ilay hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zay miteny manao hoe man qama laylatal Eid muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Zay olona nitsangana tamin'ny aliny Eid nanao an'izany karazana rakantainy zany na ihany koa ny soala amin'ny Eid, amin'ny aliny Eid, dia izany olona zany manantena valisoa avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, dia izany olona zany tsy ho faty ny fony amin'ny andro zay ahafatesany fo rehetra. Zany hoe
inona ny tiany lazaina rehefa tonga mantsy ny Idy dia ny akamarozany olo varina manamboatra an'izao manomana an'izao manao an'izao fa ianao kosa dia mitododoa amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Io fotoana izay matetika hanadinoantsika any Allah subhanahu wa ta'ala ka ny fanompona tsara indrindra dia anisany fanompona amin'ny andro zay tsy atsarovan'ny olona ny Allah, anao dia mahatsiaro ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny alalan'ny rakantainy fotsiny dia azahoanao an'izay tombotsoa lehibe izay. Ny manaraka dia takbir, zany ny fanaovanao takbir mbetsaka rehefa tonga ny Eid izany. Ny Eid dia mampiavaka azy amin'ny fety hafa, zany hoe fetin'ireo mpino hafa, mpino kristiana na mpino jiosy, dia ny fanaovantsika takbir mbetsaka. Ny fanaovana takbir mbetsaka dia ilaina amin'izany amin'ny Eid al-Adha sy Eid al-Fitr. Indrindra moa ho avy zao ny Eid al-Fitr dia manomboka ny alina Eid dia efa tsara ny amerimberanao ny takbir. Satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia niteny amin'ny hadis manao hoe zayyinu a'yadakum bitakbir. Aoka ianareo hanaingo an'izany karazana fetinareo na ny Eidinareo zany amin'ny alalan'ny fanaovana takbir imbetsaka. Karaha antsika manao takbir Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd. Toy izanao zany araka amin'ny mahazatra antsika manomboka amin'ny alina Eid efa manao an'izany nao, mifo maraina mandeha salatul fajr ny Eid ianao dia efa manao an'izany, vita salatul fajr ianao mamerimberina an'izany, eny an-dalana ianao mamerimberina an'izany, andeha hamonjy salatul Eid ianao mamerimberina an'izany, rehefa tonga eo amin'ny toerana izay naovana salatul Eid mbola mamerimberina an'izany, vita ny salatul Eid mbola mamerimberina an'izany, isaka vita soala anao mandritra ny 2 jours 3 jours ny aorinan'ny Eid mbola mamerimberina an'izany takbir zany. Zany no mampiavaka antsika satria ny takbir dia fanomezam-boninahitra any Tompo Allah subhanahu wa ta'ala no sady ihany koa fanifiderana azy mandritra zany androny Eid, andro fety ho an'ny mpino islamo izany. Ny fahatelo zavatra zay tokony ataontsika rehefa tonga ny androny Eid dia le fantatra hoe al-ightisal, zany hoe atsika mila mandro. Alohany ianao dia hamonjy salatul Eid dia mila mandro. Ny mpino islam dia ny mampiavaka azy re dia ny fahaizana zany fahadiovana izany. Ny mpino islam tsy mba maloto. Ny mpino islam no loha laharana amin'ny fahadiovana. Ny mpino islam na amin'ny tanàna izay misy azy, na ao an-trano izay misy azy, na ny lamba fitafiny, na ny fony, na ny sainy, na ny fanahy dia madio avokoa, tsy mba ahitana zany loto izany. Ka aoka ianao rehefa andeha hamonjy an'izany salatul Eid zany, mialohan'ny salatul Eid dia tadidio tsara fa dia tsaratsara aminao ny mandro, na dia nandro azy ianao talohan'ny salatul fajr, fa alohan'ny salatul Eid dia misy fandrona spesialy zay nampianariny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Manaraka an'izany dia anisan'ny sunna ihany koa rehefa tonga ny androny Eid labs ajmal thiyab, ny fitafianao na ny fanaovanao ny karazana lamba tsara indrindra ao aminao. Mazava ho azy fa raha ohatra ka ianao manana lamba maromaro na dia tsy vaovao aza izany lamba izany, tsy voatery ianao mahazo lamba vaovao satria miankina amin'ny fari-pananantsika no ahafahantsika mahazo vola na ahafahantsika tsy mahazo an'izany vola izany. Satria ny olombelona mety misy manan-karena ary mety misy ny mahantra, mety misy misy possibilité, misy kosa tratra amin'ny fahasairana ka tsy nahazo an'izany possibilité zany. Ka misy amintsika nahazo ny lambany Eid vaovao, ny vady aman-janaka nahazo an'izany, ny zaza nahazo an'izany, fa kosa misy ampany amintsika dia tsy nahazo an'izany. Ka tsy homena tsiny, tsy ampitomany izany, fa tadiavo ilay tena tsara ao aminao, le tena tianao amin'ny lambanao na dia efa taloha zany, iny no avoay dia sy ho ranomanitra kely raha lehilahy ianao, fa vehivavy tsy manao an'izany ranomanitra izany. Fa raha ohatra ka hoe asianao ranomanitra kely dia lasa ianao mivoaka miaraka amin'iny lamba iny. Ary lamba tsara indrindra dia tadidio tsara fa lamba fotsy hoentinao amin'izany satria fotsy marika ny fandriam-pahalemana, fotsy marika ny fahadiovana, fotsy marika ny fitiavana izany loko fotsy zany. Raha ohatra ka manana anao lamba fotsy voamaika tsara entinao amin'izany androny Eid izany, na lahy zany na vavy dia ndaontsika hijery lamba zay mendrika amintsika amin'izay fotoana zany. Ho anao vehivavy aza terena ny vadinao
raha ohatra ka tsy manana possibilité amin'ny fifidianana zany lambany Inde zany fa inshallah mbola omeny Allah subhanahu wa ta'ala possibilité izy any aorinany ka azo maro anao amin'izay fotoana izay. Ny zavatra tokony ataontsika ihany koa amin'ny androny Inde dia le fantatra hoe al-akl qabla al-khuruj fi Eid al-Fitr duna al-Adha. Zany hoe ny fisakafoanana kely mialohan'ny ivoantsika dia hamonjy zany salat al-Eid zany amin'ny Eid al-Fitr fotsiny zany, fa raha amin'ny Eid al-Adha kosa dia tsy manao an'izany na tsy misakafo ianao. Zany hoe ny Eid al-Fitr sy ny Eid al-Adha dia mifanohitra ny zavatra izay ataontsika amin'ny Eid al-Fitr, ny Eid izay afaka roa metatra pitso na afaka piso dia alohanao mandeha mamonjy salat al-Eid dia misakafo kely. Zany hoe maka amin'ny atrendry satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam nihinana atrendry anankitelo na 5 na 7 izy tamin'izay fotoana zay. Ka ianao ihany koa dia minana zavatra kely alohan'ny voanao handeha hamonjy an'izany salat al-Eid zany. Ny zavatra tokony ataontsika manaraka rehefa tonga ny Eid al-khuruj ila al-musalla, ny fivoahana mandeha manao salat al-Eid eny amin'ny kalamanjana. Zany hoe ny salat al-Eid dia anisan'ny fomba amam-panao zay raikitra ary hita fa nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia izy nanao an'izany salat al-Eid teny amin'ny kalamanjana. Zany hoe eny amin'ny toerana malalaka anankiray, ohatra amin'izany amin'ny kianja mety fanaovam-baolina, amin'ny kianja fanaovana zavatra anankiray, fa eny amin'ny kalamanjana no nanaovan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam an'izany. Raha eto Antananarivo manokana dia misy ny fanaovan'izany salat al-Eid zany eny amin'ny kalamanjana, misy eny amin'ny stady Maki Andotapenaka ary misy ihany koa ny sasany manao eny amin'ny stady Mahamasina. Ka zay mety aminao na akaiky anao no vonjenao amizay fa samy izy avokoa izany rehetra izany. Fa ny sunna, ny fomba amam-panao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia ny anovanao azy eny ankalamanjana. Anisany sunna ihany koa ny fomba amam-panao amin'ny androny Eid dia hoe mukhalafatu tariq, ny lalana izay nalehanao dia tsy iverenanao ihany koa zany rehefa anao mandeha mamonjy salat al-Eid. Raha nandalo tato anao akavanana anao tamin'ny namonjy salat al-Eid dia miverina anao mandalo ankavia. Zany no fomba amam-panao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, satria mpaminany rehefa nandeha namonjy zany salat al-Eid zany dia tsy nandalo amin'ny lalana izay nandalovany teo, fa rehefa miverina izy dia mandalo amin'ny lalana hafa izy amin'izay fotoana zay. Ary amaranantsika ny ireo karazana sunna na ny fomba amam-panao amin'ny androny Eid dia le fantatra hoe tahrimu sawm, ny tsy azonao atao zany ny mifehy amin'ny androny Eid. Raha vao hita ny volana ka miteny ny olona raha pitso ny Eid dia haramun, tsy azonao atao voarara ny mifehy vafa amin'ny androny Eid, fa azahoanao zany tsy azahoanao valisoa fa azahoanao fahotana zany eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Satria nahoana? Satria ny olona rehetra dia mifaly amin'ny androny Eid, fa ianao kosa tsy mba mifaly, tsy misakafo. Ny androny Eid dia andro fisakafoanana, andro ny fanaovana fety zany, ka tsy azonao atao ny mifehy amin'izay fotoana zay. Ka nizaniza amintsika mifehy amin'ny androny Eid dia ahazo ikarazana sazy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy amin'izay fotoana zay. Ka ho antsika rehetra mpino Islam, aoka tsika zany mba hanaja anireo sunna na ny fomba amam-panao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam mialohany zany na amin'ny androny zany Eid izany. Ety tsika mamarina ny fandarana amin'ity androany ity dia azadino raha Allah sanabavy amin'ny finoana Islam ny mamoaka zakatul fitrintsika 3 kilo isam-batan'olona izany, ka arakaraka ny isanareo ao atokantrano no amoanao azy. Raha folonao dia 30 kilo ny vary zany no avokanao, na azo avoaka vola ihany koa azy io. Omeo nireo mahantra akaiky anao mpino Islam mba hiarantsika mifaly amin'izany fotoana zany. Ary averiko farany dia farany fa mety ho rahampitso ny Eid ary mety afaka pitso amin'ny Arabia na talata zany ny Eid
na alarobia ny Ainy arakaraka ny fivoahan'ny volana ka aoka atsika zany amin'ity ariva ty na amin'ity alina ty ifampiantso amin'ny telefony zay efa misoratra eo ambany io mba ahafantarantsika hoe ovina marina izany Ainy izany ary zay nahita volana ihany koa de mifampiantso mampita an'izany vaovao izany zay ngamba ny fandarantsika tamin'ity androany ty isorako rano naraka an'izany atranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako de mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.